Eny ary araka ny fanambarako anareo teo dia iantrano ato amin'ny onjam-peon'ny Free FM andray matoa Alain Ramaroson izay filoha nasionaly ny antoko masters hitondra fanazavana mazava ho azy moa zany resaka politika no ibantoerana ao anatiny izay adevitsika izay fa misy ihany koa ny ataontsika hoe tranga ara-tsosialy samihafa izay miseho na ny adevitra mibantoerana zany eo amin'ny tontolo ndraram-pirenena amin'izao fotoana izao. Miarabanao andray matoa Alain Ramaroson misaotra indrindra ny vahiny atao anatin'ny fandarana Free Guest eto amin'ny Free FM sambany ianao no miantrano atao amin'ny onjam-peo dia misaotra nanaiky an'izay fivanianana izay. Misaotra indrindra madame Lalatina ary saorana moa nareo nandray anay iresakitsika momba ny raha toetra raha rehetra indrindra moa isaorana koa ny anareo rehetra teknisianina ato sy mpieno ny Free FM. Andray matoa Alain Ramaroson mbola tsy tena fantatro mazava ny position anao mikasika ny rahapirenena amin'izao fotoana izao hoe manohitra sa manohana nyty fanjakana mijoro ty taorinan'izay 5 enim-bolana nipetrahany fitondrana ankehitriny izay. Zay indrindra tsara azavaina mihitsy mantsy zay resaka izay. Voalohany aloha tsara marina tsara fa za zany tsy naka position tamin'ny fifidianana. Inona moa tsy nakako position madame Lalatina nitsoroko tamin'izay fotoana izay tamin'ny fahita lavitra anankiray mampalelo mantsy eto amin'ny firenena ny tena ny resaka niny voalohany hoe tsy mety ty petatoko atao amin'ny fifidianana ty fa maninona ary tsy ajaina le sotoavina malagasy fa hoe aoksika malagasy eto amin'ny tantsika no manapaka hoe ilaina aloha ny fihavanam-pirenena fa raha zao no ataotsika dia ho krizy ty fitondrana ty satria petatoko ty zavatra ataotsika ty. Zay moa no teneniko fa zany hoe hafa no niraisina nefa ny voalohany angamba ny tena ny fananambaran'izay hoe zava-dozy ty ary tsokony hiteraka ka ny natonga no ny tenen'izay mihitsy dia zao moa nanapa-kevitra mihitsy ny tena mijery aloha nangina satria hoe io indray nga Alain Ramaroson manakorotana dia nangina mihitsy dia nijery ny fisotran-draram-pirenena hitantsika angamboreny fa na ny fifidianana reny madame Lalatina fa andikana lalam-pifidianana tsisy ohatr' izany eny tamin'ireny ka zany hoe tena natao le izy dia miforsena ary ny tiako lazaina hoe tsy niteny satria tsy tiako nanakorotana fa hoe aloha andeha tsy nisafidy fa naveoko ny latsaka ampovoany dia naveo moa nandeha ty 4 volany ty dia hita daholo moa nitrangan-javatra atao amin'ny antenimera-pirenena zay tena manda angamby io fiarovana ny vahoaka kanefa dia nivoana tanteraka tamin'ny adidiny tao amin'ny antenimera-pirenena dia hitako koa ty fanjakana tsy fantatra be ny ihany ohatra baiky vahiny ihany ny toinony eto amin'ny firenena ty dia nametraka mazava zany fa anohitra ary napetraka amin'ny fomba ofisialy moa zany tao ministerany atitany zavatra mampimelo lisy satria zao inona moa ny raha ministerany atitany amin'izany tompoko zavatra position politique zany tsy tokony miditra amin'izany resaka zany fa zany hoe bon zay moa zany nolazaina hoe midira ara-dalàna dia natao zany miditra tokoa zany hoe officiellement zany mpanohitra indray matoa Alain Ramaroson officiellement mihitsy manohitra ny fitondrana ianao ve tsy vizaka manohitra to matetika manohitra fitondrana zay foana manko ny tenen'ny olona hoe ohatrany manohitra foana Alain Ramaroson manohitra foana natao anatin'ny transition ary ianao dia ohatrany manana position divergente zany mitaha amin'le fitondrana tetezamita tsy vizaky ny manohitra ve so dia mba mitondra fanjakana amin'izay mety hitanao madame Lalatina marina zany teninao zany tena liziny zao no mandreraka filoha anankitelo zao napiko napiakariko teo amin'ny fitondrana ary raha hoe ny zavatra lokalokana teo masom-boaka zao ne mampanahirana madame Lalatina ny tena mandeha première ligne ny tena ny manazava amin'le vahoaka zao zany no ataotsika ary mitsangantsika miaraka fa misy fiovana ho atao eto amin'ny fitany sy ny firenena mampalelo dia zao hoe tonga amin'le fitondrana le namana dia ohatra ny adininy le lokaloka natao ary iny matetika ny teny ijoroko satria tsy moramora ny madame Lalatina mitondr'olona eo amin'ny kianjan'ny 13 mai io ianao zany mihevitra fa ireo olona ireo tsy manana ny ampy ary ao anaty mason'ireo olona misy fanantenana zany fanantenana zany dia mba matoa izy miafy mody eny an-tranony izy bediny vadiny izy mody eny an-tranony satria inona nentinao modika kabary tao amin'ny 13 mai ve nentinao mody dia ianao zany matsapa an'izay satria ianao tena tompona andraikitra mihitsy voalohany zay no mahatonga ny tena hoe sarotony-kose hitanao raha ohatra hoe tsy ho vitanao ny fanampinao teo amin'ny 13 mai azavao le olona
fa maninona ary tsy samanazava n'izy hoe sarotra tokoa re olona tsy vity zao io a fa aloha embona salam'izay mifandeha ny zavatra hitanao a zay ny mahatonga ny tena hoe lazaiko anao madame Lalatine engane farany ity fanoherana ataoko satria za koa tsy mana-teny ho antitra ao anatin'ny politika fa misy ngamany hoe fa de manjanako a maka retraite misotro ronono alors tena maka retraite mihitsy fa tsy mitsofotsofika tsony na iza na izy fa nytiako avela madame Lalatine ato amin'ity fireneny ity de mba misy anjara biriky mba hoe tia ny lamina mba lalana apetraka ho an'ny tanora rehetra zay misonitra rehetra eo de am'izay fotoan'izay aloha miadany mipetrapetraka am'izay ny tena zay zany ny tena mahatonga kosa hoe raha zao fandeha ny zavatra zao kosa madame Lalatine angamba tsy mety raha tsy mijoro nefa misy miteny ihany hoe tsy omenareo chance akory le fanjakana vo 10 enimbolana kosa ve izy mitondra de efa inonareo fa hoe anohitra tsy manana fotoana ny asana akory angizy tokony mba avela miasa aloha vo tsikerana sy ny sisa na hoe mandray position hoe manohitra zay foana le kabary eto amin'ity fireneny ity ary zay afaka roa taona aveo tonga saina daholy efa vitany ny zavatra rehetra lasa ny kitapo-bola mpanjakana tsisy tsony ny rehetrarehetra eo vao taitra hoe tena tsy mety patorao zao dorana eritreretinao io lazaiko anao mihitsy lasa eritreritra amin'io resakio voalohany indrindra fantatra ne iza ny manao bois de rose eto zay nanao commission d'enquête to amin'ny CST ho avy moa ary eto aminao eto no ho avy ny commission miao mena voalohany mihitsy sotranao commission io za non za isorako nareo misy radio ohatra zao mba miteny ahoana moa tompoko firy taontsika madame Lalatine mijoro foana hoe ataovy malalako aina manjery mpanjakana io tsy fantatro raha inona ny aretina na inona ny marary tsy alova hoe marenitsikera de afaka manitsy lalana toy zay tapenambava zao ndray de toy ndray maninona moa ny olona aveo ny olona enjehana nareo nandoro radio hoe nandoro ka le olona nefa leo hoe mareny io foana ny feon'ny dada feon'ny anina de leo ny olona satria izy ne mba mijery mifandeha ny zavatra ankehitriny efa mandeha ny vaovao internet sy ny rehetra hita zany ny zavatra rehetra mitranga nefa radio Madagasikara mbola sy ny televiziona malagasy mbola manasoaso ka hitanao zay le hoe avelo izy hiasa avela hiasa aminao na vo mitongotra de io ro radio Madagasikara televiziona malagasy faharoa madame Lalatine de mazava zao ao anaty lalam-pandreny ninona décision navoakanao teto iny ninona fanazavana le groupement politique na toko politique niaraka tamin'ny fifidianana ka maro anisy amin'ny anteny mera no manendry ny prime ministre manolotra zany amin'ny filohan'ny prime ministre de resahana antsy zany io fa zao fa inona ihany ty resaky ty de ny olona nanohana anao za tsy mampara madame Lalatine fa ny olona nanohana anao mitondra anao tamin'ny fandresena indray ntsipahanao ahoana politika izy zany za mba te ahita eto tany mba isy exemple amenatsika ohatra anankiray hoe ty firenena nanao an'izany tsisy sananao an'izany teto ty fitondrany ty sananao an'izany ka manahirana kosa ne ony le mapara mitady ife loatra mitady anjakazaka foana de mba tsy maintsy niala tamin'izay en prise zay ny filoha zay mampanao politika anao raha te hiditra ao miseritra politika ianao anjaranao mijery an'izay anjaranao no mieritreritra hoe raha ohatra zao prime ministre mapara ny apetrako izy amin'ny vice prime ministre apetrako mba oloko mba afahako zany mandanjalanja amin'ny fanjakana zay ne politika fa raha ohatra ianao tsy mila olona manohitohina anao de dictature zany nivadika zavatra afo zany ny aza soratana tsy tokony nanaiko toanan'le olona zay amin'ny voalohany hitanao tena principe républicain zany rehefa ny olona nanohana anao natonga anao to amin'ny fitondrana reo ekipe reo tsy maintsy raisinao zany hieran-tany zany fa tsy hoe tsika mamorona an'izany kanefa lazaina hoe fisokafana na réconciliation na fampiavanana na mba fiarahana zany hoe mba inclusive le fampidirana ny olona nanohitra anao tao anatin'ny fitondrana ohatra hoe mouvance Ravalomana sy reo rehetrarehetra nanohitra lasa miara-dio anaty fitondrana mity anao de maro hoe anamboatra zavatra de anao gouvernement d'union nationale firaisam-pirenena zay lui fefa niditra république tsika de maro anisa manao fanoherana manohitra ohatra zao tsika amin'ny any an-dafo eo foana moa ny mora kely amintsika de socialiste ny tafakatra eo de io sisy miakatra eto fa iantso ny UMP any anina tsy mety zany tsy mety zany zavatra fandikan-javatra ara zavatra tena matolagaga de ity ao amin'ny anteny mera pirenena tompoko enao tsy manana solombavam-bahoaka de
mipetrako amin'ny lalam-panorenana mazava hoe tsy mahazo mifindrafindra zay sombavambahoaka lany zany hoe mandat impératif de eo misy AVM misy an'izao tsy mety anie zany zao de fa andikana mazava ny lalam-panorenana de io sika velo ihany izy iasy ko tonga traiza hitanao zao miteny anao zao momba ny prime ministre manapaka izy hoe odorana amin'ny bois de rose azafady tompoko raha iloha zany bois de rose zany na inaty rano na izy tsy mety maty zany simba zany faharoa mba mieritreritra vizy mba mieritreritra andreo manao zafy maniry eo ambositra reo ny tena nao sary sikotra foana tamin'ny bois de rose maninona tsy mba mieritreritra an'izany ary ty vao mainka nampitolagaga ny tenin'ny olom-pirenena hoe le bois de rose voatany any Singapour any ivelany zany aloany atao appel d'offre azafady tompoko zay le tsy mety zay izy nandefa ny o tany ny force amerina azy aty fa raha ohatra izy tsy mamerina azy de netsefah ny lalany zay ny tokony izy satria zao ny mahavariana amin'izy ho avy le afilafindrao hoe zao ny vidin'ny tany zany hoe tsy le vidin'ny tanteraka indray nomena atsika fa hoe zao ny vidin'ny tany de ekeo zay ry malagasy fa zay mialatsiny fa raha miteny am'izao fotoana zao tsy ampy ny voly mitaky mpianatra mitaky ny rehetrarehetra tsy ampy ny voly le bois de rose io madame Lalatina raha tena mahay raha tena sarota zay nanao enquête tamin'io tratra dolo eny tompona andraikitra amin'io forcena dolo reny dépôt any amin'ny banky any amin'ny BOAS ny misy 200 milliards any misy inona any avay izy reny avay dolo reny reny nanapinao idiranao amin'ny asa sosialy idiranao amin'ny rehetra sady zao no lazaiko anao tsy hoe périmètre ka hoe ohatrany hitanao ohatrany mitrandraka arena ambany tany hoe maka périmètre izy amin'ny tsisy reny fa ala voajanahary ny nangalana amin'ny bois de rose zany hoe tsisy tompony io fa ny vahoaka malagasy ny tompony io dikan'izany kosa enao ve andoro arena zany nefa manozona anao zany mandoro arena zany de zay ny tenen'ny prime ministre tsy mijanona eo fa lasa eritreretra tamin'ny teniny tamin'ny jeparsa hoe aleotsika izy mamela kely azahoana be azonao zay le teneniny de gaga ho zako azafady tompoko madame Lalatina anao io telefonina io za miteny ho alaiko ny telefoninao de tsy teny ve anao azafady Alain Ramaroson fa ny mba anaty iloha fa hodinioko raha toy mba maniry le telefona fa mangataka ianao zay hodinioko fa mivaly teny eny ivelany any tonga de iarahana amin'ny tatana avereny aloha fanananay eritrereto izy zay pahaso madame Lalatina 80 miles misy amin'ny Madagasikara io zany hoe 130 kilomètres ao anatin'ny faridrany masitsika 200 miles any amin'ny malagasy ao anatin'ny faridrany masitsika de ozy ny vazaha tsy anareo io izy ary amin'ny filo kilomètre izy ary amin'ny 15 000 kilomètres nisy olo zay ho name ohatra de zaka aloha voakako zay ozy izy hoe latsangambany ozy nitsika malagasy mba miteny hoe hitanareo nosy korsa eo akaikinareo io mba mitovitovy aminay io nosy io fa aloha mbo anay tsy ho gaga ve ny frantsay io nareo ve adala sa maninona fa anay io hitanao ohatr'izay le zavatra mitranga ka gaga na filoha na prime ministre de maninona milafolefona tapika eo ka tsisy miresaka koa ny le izy andriamatoa Alain Ramaroson ny opinion zany amin'ny ankapeny ny vahoaka zany amin'ny ankapeny ohatrany hoe tsy de ny prime ministre miteny hoe c'est normal raha ohatra tsika ka tsy manaiky ohatrany hoe mirenoncer zany mitsipaka ny fiandrianatsika am'le nosikely reo zany le Élysée parsa ireo ary izy le nitenany zay tokoa hoe aloha mba perdre kely il faut savoir perdre un peu pour mieux gagner o zay no niteneny fa tsy maheno tsika mba misy olo manao réaction tsy mety nge zany teny enao zao mba miteny an'izay dika zay tsy de mampanina mivoaka malagasy nge zany navotsitra aza le izy ka mahavariana ny ary noavy ny taranatsika nao anatiny ambanin'io ranomasina io noavy ny taranatsika dikan'izany ninninona firenena eto ambonin'ny tany tsy aisy mieritreritra noaviny firenena tsy mieritreritra an'izany efa tsisy tsony ka hitanao ome économie tsy ty vaky ny ty satria mba tsara ho fantatry mipiray tanyrazana amintsika inony ty de hoe eto aloha tamin'ny valin'ny tanenaniny zany tany amin'ny firenena mikambana ny fivorimbe ny firenena mikambana de nanamafy reo
réaffirme aussi la nécessité de respecter scrupuleusement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un territoire colonial au moment de son accession à l'indépendance. Amafisinay aussi ny ilaina ny fanajana tsaka sy andavany ny firaisam-pirenena sy indrindra ozy ny matandrazana ny tanindrazana zany ny intégrité territoriale mafeno ny tanindrazana amina toerana zay natao nisy fanjanahantany indrindra amin'ny fahatongavany amin'ny fahaleovantenany zany hoe de mandray izy hoe prend note de sa résolution sur les îles glorieuses jointes de Nova, Remulis, Europa et Bassas d'India, adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité africaine à sa 33e session ordinaire, s'est tenue à Monrovia. Oui, alainay ozy izy raisinay le fanapahan-kevitra ho andreo nosy nataony ny filan-kevitra minisitra tao amin'ny firaisambe africaine, firaisambe-pirenena africaine. De miteny izy ato, invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Manasy zay ozy ny fanjakana frantsay anao fampirarana tsisy atakandro amin'ny gouvernemanta malagasy amerenana andreo nosy zay nisarahana amakiriny tamin'ny Madagascar. Amakiriny izy tena arbitrairement. Demande au gouvernement français de rapporter les mesures portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de Madagascar et de s'abstenir d'en prendre d'autres qui auraient le même effet et pourraient affecter la recherche d'une solution juste aux présents différents. Taxe ozy amin'ny fanjakana frantsay ametraka fepetra inona moa zany mametraka fepetra tsy manohitohina ny fiandrianam-pirenena sy inona moa ny intégrité zany hoe fitambaran'ny tany ny Madagascar ary tsy tokony andray intsony fepetra hafa satria animba an'le fitadiavana olana fitadiavana vahaolana tsy hitako tompoko io ngamba ny zavatra hoe mazava hoe atsika le nosy madame Lalatina marina ny teny hoe koatra ny tsy taitsika malagasy fa atsika io inona mafanina ny frantsay mitanana io ary zay ao anatin'ny faritra masitsika mihitsy io zany hoe tena atsika fa tsy tokony nisy resaka tsony fa ny zavatra mahavariana ny fanananao zao efa misy anina fitrandrahana petrolany eo zay mahatonga andreo sarotiny eny amin'ny andalovalovanao zay efa mamezy autorisation amin'anina manao fitrandrahana ka hitanareo zay le loza raha ny zava-misy Mozambika ary eny tena efa mananana mafy an'io ka raha ny zava-misy arena be mihoatra ny Arabie Saoudite any ao zany hoe Madagascar Arabie Tsoravaka Pitsora itsika ny tompony hafa no avitsika ka eo mantsy napetrako satria nisy zavadozany eny tranga madame Lalatina nisy mpanjono zany le nalaza moa reny hoe tratra teto tratra tany amindreo nosy zao tratra amin'ny maramila frantsay zany de samborindreo de no samborindreo telo izy sambo anaky telo de no samborindreo dia misy station météo any zao zany manana tena famataranandro tena arifenitra mihitsy any amin'zareo dia fatandreo fa ny cyclone ho avy fatany tsara mihitsy ndroandreo olondreo na sorony dolo na ny sakafony na ny GPS mba reny mantsy nitondran'le olona any de na sorony dolo reo nalefa le sambo nampanarahany le sambo be piady reny moa le izy tamin'ny voalohany vao ny samota be ny ranomasiny de miverina zareo de navelandrery teo rendrika ny sambo raisy sy ny tafavoaka anakoroa rendrika fito maty ahoana moa zany ny azo tenenina zany madame Lalatina nisy taonosy be averika eto ny tantara olona anakoroa frantsay io tratra ny fisaram-bahoaka tsisy manaiky aloza ny fisaram-bahoaka zany eny mazava ho azy fa zao natao fairano iny avaratra iny natao afa-baraka
tamin'ny vaovao na tamin'ny Tamin'ny raisam-pirenena hoe zone orange natsona mihitsy moa mpizaha tany aza makany ary ny atsika ary malagasy tsika artiste angamba tadidinao ao asiny rehetra tonga de napodina tonga taindafy tsy nomeny visa mihitsy ny sasany reny ny zavatra nitranga inona ndediavintsika kosa am'izao fantatrao tsara fa ho avy ny cyclone nalefanao le olona nisaotra an'Andriamanitra ny anankiray tafavoaka araky ny tenin zareo hoe vaky mantsy le voile zany satria misy moteur mantsy fa nasorondreo moteur n'inona dia le voile zany tondro rofotra angambo ozy ny an'le namanay sasany da tonga andrareo tsy tafita tsony ka eritreretinao inona ny tokony takitsika ny lafirantsa am'izany fialantsiny mazava am'ireny zavatra nitranga onitra ho an'ireo olona zay maty tao anatin'io resaka io satria on les a envoyés à la mort na le fo faty reo olona reo zany eny ratsy be zany gaga madame Lalatine aiza ministre ny jono zay ny mifaritra misy azy io monsieur Amady aiza izy tsy midikina am'izany aiza fievina eny io ahoana izy tsy midikina io aiza zao fa manakanakana indray tainy mahajanga ny fivorian-jareo reo zay nataon'ny tale fanjonoana tany zay ny nanapahandreo hevitra nanapaka ny association des pêcheurs mihitsy amin'ny faritra iny zay de hitaka an'izy efa azy tany foandreo nanjo hatram'izay ozy manino zay ny sakasakana am'izao mazava ho azy fa misy zavatra atao atao tsy tiana misy mahita de zay ny natonga hoe tonga de nandany azy zany zareo hitondra ny olom-pirenena hitaky ny famerenana andronosy reo ay misy olom-pirenena mitsangana zany mitaky ny famerenana zay nanotaniany hoe zay famerenana azy de nangataka moa zareo hoe de nanaika hoe allo non président lizy ka zao manko andriamatoa Alain Ramaroson raha vao tsy manana fahefam-panjakana tsy de manana asa inona no mety eo chance ahafahanareo miady an'izay hoe vereny ilizay parsa nefa nareo tsy manana fahefam-panjakana eo ampelantanana hitanao za zany nitako hoe io asa io mantsy nataon'ny ny amiraly io ny amiraly ny natongan'io izy kosa aloha menazy no ankaizara rehetrarehetra fa izy satria tamin'ny 7 mivoahany io izy anisan'ny niady an'io mihitsy izy ka za zao mieritreritra hoe mangatahako amin'ny fomba ofisialy izy volomboninahitra zay mba ilaiko ary hitako hoe ady de nilaina io an'ny taranatsika koa zay nao tsy ao anaty fanjakana zao madame Lalatine za aloha de tena amiteny fa tsy amelako na ekarany any Paris io tondrana nareo mpanao gazety hitondrantsika hidirantsika ny New York azafady io atsika io tompoko ary tsy vitan'izay madame Lalatine fa ty mantsy be deaibe tsy malala misy ombany nosy hitanao amin'ny vodiny Madagasikara mihitsy misy ombany io zany misy tany ohatra le plateau continental natsondrareo ny mitoy ohatra mitoy mihitsy rehita satellite mitoy a Madagasikara tsika zany zao magnataka hoe mahazo maka mantsy anao 200 miles ambony le nanao iny nangataka tsika eo 200 miles ambony zay frantsay manana an'le plateau de Crozet ery ananary izy koa mangataka 200 miles en plus fa zao norvégiane nananao ny étude an'io ananako amiko sanga manisan'ny manana rery ny rapport ngezabe io niaraka tamin'ny anankitelo manampaizana malagasy géologue arena beko arena tsy toko soforoana dia io koa zany ny frantsay io inona misy amin'ny plateau de Crozet tsisy ninona tsika eto 2 tapitrisa tsika nosongezabe eto indrindra de io koa ny sakasakanana am'izao fotoana zao zay ny lazaka anao hoe mila soulevena daholo ny olona eto amin'ity firenena ty andrina no avy atsika tsisy négociation amin'ny avin'ny firenentsika zany ahoana moa ny asian'ny négociation zany atsika de atsika manontany 200 miles tsika meo atsika tsika eny nosoka izy ary ka zay ny tiako ambara mihitsy hoe misy an'izay ko ary eo anatin'izay ny takiko an'io kanefa nisika nantaniko hoe ny zavatra hitatsika voapirofo zany am'izao fotoana zao aloha le mpitondra fanjakana eo zany tsy mazotona tsy marisika mihitsy hitaky an'io ka na zany ianao mety voasakatsakana am'izay zavatra tianao atao zay na tsy anana chance mihitsy ianao atratra ny tanjonao hoe hiadina hiverenan'io ily zay parsa io a Madagasikara rehefa le mpitondra fanjakana zay afaka ohatrany hoe officiellement zany niteny amin'ny anaran'le firenena no hitanao hoe tsy marisika hiady an'le izy ka zay mahatonga an'le firaisankinatsika malagasy zany hitanao mantsy fa tsisy mpitondro zany afaka mandalo fotsiny
amin'ny fitsoron'ny malagasy miponina ao anatiny zany. Marina ny teny no marisarisa mihitsy mitondra antsika aragaga hoe iza ny tompona eto amin'ity fireneny ity. Ka raha eo mivondrona amin'izay malagasy ohatran'ny lazaina mantsy hoe malagasy ohatran'ny tsy taitra amin'izy satria tsy fantany ny enjeu na ny zava-misy tena hoe zavatra mitranga. Nazavaintsika izy zao, nazavaintsika tsara hoe ilaintsika io. Misy miteny ary eto valiko mantsy ny teny zay ny eto tanindrazana azy tsy vitantsika ko miano sy ny tadiavina. Azafady tompoko, fa raha ianao ve mihevitra fa firenenay za no amela fotsiny arena be ohatran'izao fa hoe ny eto tsy vita, aza manao fisaina notr'izay. Zay le lomorona ozy le teny mialatsiny fa tena lomorona manao an'izany. Tsy hoe masika sanatria fa tena tsy mety rehefa ho anao ary ho an'ny avinao miady ianao. Hitanao zao na niady mpianatra io ary reo ne no avintsika madamo Lalatiny, fizary no avintsika matrano io naiza firenena la France zao jereo vo miakatra amin'ny fitondrana na io ndia François Hollande zao mbola tonga de foana éducation ao foana amin'ny politika fanabeazana satria maninona hitany hoe raha tsy kolokoloina no avy tsy hovanina ny tanindrazantsika ohatr'izay le izy. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy vitan'io mitiko takina madamo Lalatiny ary eo moa mitady anareo so ihany misaotra anareo any amanjery fa misy kosa tena manao fa na ahoana moa madamo Lalatiny ny hetsika Ambatovy que même ray isan-jato ndreo défense ambazony malagasy amin'ny jereo anao Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie nga marabe indrindra ray tapitrisa ny vahoaka ao anatiny nefa izy ohatran'ny sérito mihitsy ny any nefa izy 60% an'le orinasa 40% an'le firenena. Zany ny tena izy zany. Efa nisy adifitra manko tamin'ny fotoan'andro ny hoe revisena le contrat zany miaraka tamin'ny QMM sy ny sérita sy ny sisa fa nareo zao tao anatin'ny transition na ninona nareo tsy mba afaka niady an'izany tamin'izany fotoana zany fa anisan'ny resana nge zany tamin'ny transition lazaiko anao madame Lalatiny zay ny teniko tamin'ny mpanao gazety sasany nareo ne tsy manaraka hoa le fivoriam-be NCST za zany tena impiro izy ianao mi-interpellé ny fanjakana mihitsy rehefa ny gouvernement teny mihitsy amazava hoe aiza ty ray isan-jato ty ahoana ty faneketsika ty hitanao io ny varotana ny banque paran'ny crédit agricole beny menany karaha nanazava tao io filoham-pirenena io tamin'izany ny ministre ny vola teneniko mazava mihitsy izy teo hoe Andriamato ministra ahoana nareo de mamela fotsiny fantatra izy zao karahan'ireo fantatra fa maninona nareo mamela fotsiny an'izao zavatra zao ozy izy tsisy idirana resaka be misy teo tsisy idiranay ozy izy satria resaka tsy miakiny io azafady Andriamato ministra misy any Frantsa amin'izao fotoana zao ka angia Bernard Tapie zay mifanaraka amin'ny Crédit Lyonnais tompoko nitsofoka ny fanjakana satria tompotsy ho avo ny firenena ahoana nareo tsy mavita an'izany zao ny hoany atahorako amin'io resaka reo io metsika io banky ho an'ireo de zao volamena efa 5 taona nisy taona nivoaka eto raha io miditra amin'io banky io de ny banky foibe hoa de veloma lava ny vola maloto andeha circuit officiel zany ho diovina tanteraka amin'izay fotoana zay de ahoana no ataotsika jereo anao nosy Maorisy akaikitsika io mbala zao izy any karana mitondra izy ny tompotany Maorisianina mitondra karana dolina eny lasa mitondra Maorisy zay ve nefa rano Madagasikara hoa indrindra fa ny vola ny tena hoe any finance ny tena voakenda maty anitsika hoa zany ny afatraparako tao tsy hita hoa hitanao dikan'izay zany mety hoe nareo no impuissant na mety tsy mahavita ny asa tokony ataonareo satria vita ihany le BNI zao vita ihany nge le BNI lasa le teratany karana eny le sesteny tsy raha rindrareo tsisy miraharaha hitanao ny atitany io madame Lalatiny miteny foana fa inona ny tsy amoahanareo fanjakana tonga de mandefa daholo taratasy eran'ny Madagasikara hoe miantona aloha ny fandroahana ny olona misy zay tao anatin'ny conseil des ministres ka misy zay tamin'ny fotoan'andro voaka mihitsy fa ngasy nisy nampiarina hoe ny mena ny olona tsisy any avena zay tsy malala ara vao se miteny ianao CST tamin'ny fotoan'androny mafy ane ny adiko teo madame Lalatiny ady ny asako teo eto lazaiko anao tany mailaka zay sy nadinina nametraka ny
iny nameriny zany dahalo mba hoe aloanareo ngiafoara moa tam'izay mba hoe aloanareo miary vahoaka fa aza zao ataonareo mandrava sy ny rehetrarehetra zao nanaiky izy napetraka ny dina amin'ny mailaka lasa faritra mena be mailaka lasa nivadika faritra fotsy zao mailaka miverina indray satria procureur indray eo no mandika indray ny le dina hitanao zay foana ary mafiny tamin'ny androny CST za zao izy ianao lasa ny ka lasa ny fahamaliana satria zao na ny tenako soa intelo mietaona tompoko teny tediavina ny esory no filoany voamerany filaminana sy ny fiarovana intelo mietaona ary namana ihany no mamango ina mahatonga an'izay satria ohatrany hoe amin'ny ankapeny koa rehefa miteny ohatrany hoe Alain Ramaroson de lasa ohatrany hoe misy image zay hoe misetrasetra miaraka amina mpitany filaminana betsaka ohatran'izany foana de asa mety zay no nampiteraka an'le fahasorisorenana taminao hitanao zay foana tsy zay tamin'iny fotsiny fa tamin'ny efa nisesy ohatr'izay foana satria manino sasa arotony madame Lalatina moa ianao aza manome fampanantenana manoloana satria te hitarika olona fa raiso iny fampanantenana ataonao ny ary tanteraka tsy vitanao iny azavao za tsy miteny hoe tsy maintsy ataonao fa mba azavao le olona ary zay foana no zava-mitranga zay foana fandomako amin'ny fitondrana ny tenany hoe madame Lalatina mifanerasera amin'ny olona de menatra ny ianao tenen'ny olona aizy zao nareo tongo nareo io aizy zao de ianao zany miteny de ao am'izay manodidina koa moa mamango inko zao hitanao na ny andro maso bokon'olona na apetraka eraha Madagasikara to bongy lavana to koa ohatra hoe jeronareo rehefa apetraka milefy ny herisetra sy ny rehetra inona mitranga misy mivadika tapoka indray chef district na inona de mamadika an'le resaka indray zay ne ny loza am'le izy zay ny lazaiko hoe raha tena mifanaraka tsara ary zay foana ny olako amin'ny fitondrana le izy matetika mandeha tsara ny voalohany satria tena miaraka amin'io ka ny tena nitondra azy teo fa noho ny avy eo le manodidina zany ohatra ny mamely am'izay anomboka mely am'izay ka maninona koa sara ny tsy mba manao manodidina n'le mpitondra ohatra tena nanao madame Lalatina zany tena nanao hoe ary mandaingy ireo mpitondra reo velona daholo reo fa tena tsy sa mandaingy ireo fa tena nanao ary tena miteny azy za zany tsy misorona mihitsy no miteny hoe zao ka zao tena manazava mihitsy hoe zao za tena miteny zao natongavako ato aminareo tsy hoe andany fotoananareo ty inona ny ataotsika ty misy ty sosikevitra ty zao nanao zay ny lazaiko anao hoe le izy zany tena avy eo mivadika ohatrany hoe manao herisetra manao zao hitanao raha nanao herisetra fa navady olona raha ohatra hoe mahery fietsika zany fa afaka nataokana izy tiako natao satria zany tena teo kaiky amin'ny foloa anankitelo fa tsy nanao bois de rose iny afaka nanao ny za izy moa ny sahasaka ana raha tena nanao bois de rose fa tsy mety le feo amin'ny fieritreretanao mihitsy eny tsy mety ianao eo ny tarika olona avy eo ohatra ny diso fanantenana le olona ianao ny maty ny fanazavana zay ny tanterinao nampiady tamin'ny ara-valomanina ohatr'izany nampiady nampananina nesingany radio lasa nangatsitsika ohatr'izany hatrany amin'ny présidence avy ohatr'izany ary nefa fantatra zao fa soa ny zavatra natao ny etiko foana za tsy manoro vonana hoe tondra tompontsory tsy fitiavana andranina na iny tsy zany mihitsy fa hoe tatero re olona tsika ne tena fabaraky fatana nambahoaka ne tao sorytsika zay ny olona madame Lalatina tanao za zao filo lefitry ny vomera ny fanajariana ny tany sy fananatany tao amin'ny CST io tao amin'ny CST miaraka tamin'ny Rajaonarimampianina firy-taona nanao an'izay madame Lalatina telo tapitrisy mahery ny olona ny rovana eran'ny Madagasikara tamin'ny fandroahana ny tanina niezaka ary tena nanao ary ny sorako ministera mponina tamin'izany fotoana zany madame Nadine izy moa nitondra ny directeur antao ministre mponina teo koa le farany teo koa ministre Olga nandefa foana ny directeur le Angelo zay fantatry ny eran'ny Madagasikara nanampy foana zany mba nampitony ary nanakana ny zavazava-doza ohatr'ireny voniala tao amin'ny CST tompoko de lasa eo katibaoko io toanako foana io ary zao misy radio raha vavinareo mamango amafy mihitsy amin'izao fotoana zao
hoe izy manakorotana azafady zao kosa madame lalatina filatex filatex de zao tany firy ny azon'ny filatex eto Antananarivo fotsiny lazaiko anao fa iny bypass iny efa nazy fa ny anazy ara-dalàna daholo misy taratasy sy ny sisa ary nasehony zany hoe tia papier tia nazahoanay azy acte de vente ara-dalàna ahoana nefa nafahanao mangorona toy izany efa société vahiny ianao de droit malagasy izy fa société vahiny mitantana azy ahoana ny afahany mahazo an'izany rehetra zany lazaiko anao madame lalatina fa ny bedina rindra fantatro io stratégique ao Madagasikara ary tena tsara indrindra eto Madagasikara efa 200 hectares ny ananana ny manana nosy izy manan'iny ka zao manko ny tsikeran'ny olona zany rehefa miteny an'io zavatra io hoe nareo sakananareo ny olona tokony hanao investissement nefa nareo tsy mahavita an'le izy ko tsy alova hoe mba mahita résidence tsara tare mba mahita lalana mahafinaritra inona ny tedavitsika fampandrosoana sa tsy fampandrosoana de rehefa mba manao le olona de lasa ohatrantsika indray no tsika indray zany ohatrany hoe tonga namana vao mavomavo indray mba misy manao ary de tsika indray tsy mety zao no lazaiko an'le olona zao tsisy sarotiny ene fa ny tsara mazava kosa de zao ajao le olona roanao fa malagasy io mialatsina zany any am'le resaka zon'olombelona zany ny aty de io ako zany teny aminao satria anao apetrako le fantanina le resaka zon'olombelona zany marina tokoa zay fa quelque part ao anatin'io le fanjakana ny fahira tamin'ny andraikitra tokony nataony marina ane zany zao no lazaiko anao ohatra fotsiny zao na fandravana trano na inona ohatra nanisany io fotsiny metsika domaine privé de l'état io naninona moa re olo reo tamin'ny mbola norona trano tao ilia 10 taona naninona tsisy nyteny azy hoe tsy mahazo manao etonareo fa ny fanjakany ty fa avela izy manao an'le izy be de be ny ka ohatra zany avela izy manao an'le izy manorona trano izy menaloha trano izy misoratra amin'ny fokotany izy mifidy reo olo reo manana kara-pifidianana ampandoavina etry reo olo reo mena jirama reo olo reo dikan'izany efa ofisialy izy maninona ny fanjakana manaiky an'izay tako volaminy sy ny rehetrarehetra avy eo anao miteny azy 10 taona teariny tsy mahazo petrahanareo nefa nikenao izy zany ny fahira araky ny teninao amin'ny asany fanjakana zay fanjakana ny sesy teto zany tokony mahatsapa hoe zay osany diso namelan'ireo olo reo mipetraka eo azy sala am'izay 20 taona ny okandoboka mipetraka teo reo olo reo petraka teo izy tsy nisy fanazavana nataon'ny fitondrana ny sesy teto Madagasikara momba fananatany io neny tokony nazavaina voalohany hoe tena zao ry malagasy raha manana tany ianao de takina aminao zao takina aminao zao takina aminao zao de amarito tsara ary afarito tsara ny anao tsisy nanao an'izany satria maninona ty lalao-mpanjakany io lalovina de am'izay azo ozy ianao hoe manao trano filatexa manao an'izao marina manao résidence izy manao inona fa zao manao investissement izy fa zao ny tsekeko aminy ray ahoana moa ny droit makana iny laniery izy ho azony sy ny rehetrarehetra iny ray mbolanjany iny fidianany eny laniere ray mbolanja tompoko ahoana moa zany nefa iny ny tenenina mihitsy hoe tsy mahazo misy fanaovanjavatra amin'iny satria laniere zany de nohatra sombotra i Antananarivo de zao indray ny reproche-ny olona zao zany ny tenen'ny olona hoe zay olona mivarotra azy tamin'ny olona zay société tsy haiko se maty sa izy nivarotra azy tamin'ny onge tokony hotondrona tanana fa le société zay tany misy de vidiny marina zany fa mifanjakana koa tokony mametraka hoe azafady fotrany be loatra ty fa tsy mety ty resaky ty kanao zao ohatra fotsiny meko anao ohatra kadoboka andraoka azy izy de tsy hainao ve firy milliard ny investissement ao ataony zareo aminao ary mirapporte azy firy milliard raha tamin'ny vice-paiement tao lomony nanaovany an'io de maninona tsy mba mieritreritra hoe mba atao aizy reto vahoaka reto madame lalatina manao maka tany ianao manorina trano briky sy tany mangana eny atao madame lalatina araka ny voalazany zareo de hoe ny fanjakana tokony manao an'izay engagement zay ary nisy fifanarahana zany teo amin'ny fanjakana sy zareo hoe tokony mba misy zay les mesures d'accompagnement zany napetraka zay fa zay le teneniko hoe mety tsy nanao ny asany zany ny fanjakana tsy nanao ny asany mihitsy ny fanjakana eo ny mavarina indrindra fa ny herin'ny filatexa ny mavarina hoe afaka miantso mpitandro filaminana afaka manao an'izao rehetra zao iny moa tsy tsika ny teneniny fa tamin'ny télévision tsy miakina anankiray tsotra hoe izy to anisany hoe nanome vola be mihitsy tamin'ny propagande ny filoha ary zao ny zavatra ho teneniko anao gaga madame lalatina
inona moa ny ataon'ny talien kabinetra petraka taony filatexa tamin'izy miverina tao voaingana korotana tany io izy vo niala tao talien kabinetra an'izy io talien kabinetra ny folo monsieur barinjaka ay petraka taony filatexa gagabe ahoana moa zany rehetra zany madame lalatina asa mba apetrako amin'ny vahoaka angamba mihaino antsika hoe ahoana zany azay zany ny olana be mahatonga azy lavatanana be sy tsisy hevitra io fa tena zay zay fitondrana amin'ny fandimby zany de ohatrany fanamboatra azay ny tiako tenenina hoe non zahatra takiko hoe mba moniajany sy mivoninahindry olo etretinao kanto boaka madame lalatina za tena ohatrany gaga enao mitraité anao ary mihaino anao fonareo amin'ny traité ny zavatra rehetra pirenena ianao zany ny lainy eto madagasikara mba fantatry ny olona ahoana ny fandeha ray andro any ho avy a hiaraka tsy hanazavany io satria be deabe za koa tena manara-maso ny fandehany eto iraisam-pirenena mihitsy fa zao ao anaty tranolay le olona misy voatera bao ao de mahatsiaro ny Syria hitantsika ny fahita lavitra ao anaty tranolay hoe nisy lagera ve teto madagasikara indrindra eto am'ireny vohitra madagasikara de azo ekena ve zany madama ministra ny fanajariana ny tany tonga de mamoaka anazy io adidinao nefa ianao ne nomeny malagasy fitondrany adidinao ny tonga mijeren'le olona inona ny azo atao hoe adidinao zany ministra mponina aloha de gaga fa de tsy hita mihitsy izy ary varina mahita amin'ny fanarahana nataony ministra mponina mialatsiny efa tena miteny azay satria tena ministra mponina hatramin'izay no ny tahany vahoaka foana na fanarahana ny filatexa manao convention d'état fa nga manana zoany zany ministra mponina manao convention d'état tam'le orinasa hoe orinasa nandray vola tany amin'ny filatexa fa hoe indamniseandreo kanefa tsy hita le izy satria menimeny reoakadim-bahoaka reo kanefa mba nanao ihany le filatexa fa aveo zany tsy hita hoe nakaiza le vola tany amin'ny ministera ny mponina tsy hita ary na mivary ary de mibianko ny latsaka tao na hita vary be deabe tao le tokony mena ny filatexa menany akadim-bahoaka zany nisy dole nisy zany zavatra zany de gaga hoe inony de ataotsy pour 75 millions ve madame FMG anaovana convention fa gaga mihitsy hoe tena am'izay tsy hita ndraiky io na lehan'le vola lozany zany tena tsy fantatra aloha fa tena gaga zo talanjona am'izany ary mialatsiny mihitsy fa tsy aintsy manitsy satria tsy mety hatramin'izay ny asan'ny ministera mponina ny ahany vahoaka foana hatramin'izay foana mihitsy ka eo ny tena malasa etrehitra hoe hoaiza marina aloha tsika ity ministra ny fanajariana ny tany fanontaniana azy ny apetrako aminy ndra ministra ahoana aloha ny nataonareo tao am'Silaky tany Ambatondrazaka zay ny any tiako apetraka mihitsy satria zao miteraka olana be mihitsy io tao amin'ny district ny Paravaravola da meko azy mihitsy ny tena hoe taiza le izy tao Bongabe Mardaza tao tadidiny ngama nandefa mpitandro filaminana izy tao nandrava ny teo mivahoaka tao mihitsy mahatra amin'ny bureau ny fokotany mahatra amin'ny fasana ary zava-doza mihitsy ny tranga fa nisy ramatoa zay ny anarany Rakalolay maty taitra tamin'ny Bobasy any tapaka lalan-draha teo voaingana ve zany tamin'ny 2010 zany nisy zany tao Ambatondrazaka ary am'izao fotoan'izao reo olo reo ary mampalelo le olona nydroahana rehetra reo fokon'olona zany nanohitra fa tsy afa-nanohitra reo fokon'reo olo reo zao la sy hitanao rehefa mananona vary zany zareo de mitsipina n'le vary latsaka sisa nataon'le vahoako mampalelo ane zany ministra ny fanajariana ny tany azafady tompoko zany natao hoe filohany ASVM kosa amboary io tsirariny eo Ambatondrazaka nataonareo io amboary io satria enao tompona andraikitra ambony tao amin'ny Silaka zany ve anao fanajariana ny tany miala tsiny kosa za tsy afaka anakeny zany fa inona ny tena fototry le olana fototry ny olana zany tao anao vitrine de Madagasikara zay de nesorona le olona eo amin'le toerana misy azy ka zay kosa tena tsy lasy tanao zay lazako anao hoe ny olombelona ve teo amitsika firy ny tapaka lalan-drà amin'ny resaka fandroahana firy tao nany zao nisy maty keo anany zany de etreretinao zao nataonjareo anany zany efa natao Marc Ravalomanana tamin'ny andro Marc Ravalomanana koa nisy maty mihitsy ny olona tao Ambatondrazaka izy tena mantsiravina koa ny nataony zay ny lazako anao hoe fa de maninona loatra fa de inona loatra tena nia zany le hitanao zay efa maliko tamin'ny asisanao tamin'ny teto Antananarivo misy tao Carleton satria nitenenina hoe ianao sarotiny foana tamin'ny olona maty sy ny rehetrarehetra zay ozy 100,000 ny olona maty tao Mozambika nefa vitanay fampiavana pirenena
de milazaiko izy teo masony olona rehetra teo mihitsy zany debany ohatr'izany azafady monsieur sisanoa ianao continanta mipetrahanao zay atao nosy nanay olona ray maty efa betsak'izay fa inao ngamba tsisy antony aminareo any continanta any raha firy maty nanay hoa ray maty de efa sahiran'izay ary zay ny masarotiny a madame Lalatina olombelona io hoe malagasy io hoe mba miajany sy mivoninahy le malagasy mba tsy haiko hoe ianao fitondrana tonga teo anao raha tsy fideny malagasy nga tonga teo anao maria ny filoha miteny hoe za tsy nakokady boko satria efa fanotofan'ny mpanao politika ray mandren'ny firenena anao tompoko zany ray mandreny zany tsy mirarahany zany tonga izy mijereny zanany hoe nanahoana ro ato ary ianao mandalo eo foana amin'ny tomobile de efa nisakasakanaandreo de inona ny tsy joroanao ianao filoha zay mahafoloha anao ny madama fa tsika hoe mahafoloha amin'inona ary ny afara filoha mivoaka any andafy zay zany filoha ny velany fa eto Madagasikara inona tsinitsinina zay mahatonga anay zany tena hoe mijoro kosa hoe non ampy kosany vetina vela viraina ary ministra tsy manao ny asany ny amin'ny anteny olom-pirenena volany sotoavina moa lasa volo zao fa tsy mivadika fihavanana ntsony ka zay ny zava-mitranga ary zay ny zava-misy hitanao ireny zao nanaitra mihitsy le za aloha tsoroko aminao fa za madame Lalatina tsy nisoni feu de route za nga mampanao politika zay siny amiraly ngamba tsy nisoni ny feu de route za tsy nety satria ahoana moa manana lalam-pandrena antsika nefa ampisoniavina feu de route ohatrany tena fanao tsinitsinina lalam-pandrena antsika iny zany de iny zany tsy soniavo tsara mazava zay hitanao misy raikeo resaka ary amin'ny resaka moa toizitsika kely momba ny izy moa izy ty filatex tany atao masiny zao anteteza tonony toena lalany hitanao lalana mandeha maka ny folo point iny amin'ny sisiny iny zany lasany tonga tany nilatsaka tany mbola tamin'ny CST zay nilatsaka tany satria tena rava sekoly rava ny fiangonana de nilatsaka tany tamin'izany nangataka le vahoaka hoe mba hanao CEP ny zanakay rapitsy de rapitsy io ka mba aleo lombo vita ny CEP iny zay vao maka fepetrinareo tsy indrara indreo fa nadobon'ireo maty todolo na kahena iny madame Lalatina misy dikany amiko zany nanakana vao niala CST zay tompoko eo ny eleka moa nitondrany azy any amin'ny filatex any io de nigadrainy zao le olona anisan'ny mbanjoro tao zany misy any Lazariany Dego mbola filatex porsec 1 porsec 2 tao masina mbola filatex zay nylazako anao non lasa mainmise de filatex du pays iny zany lasa tena raisinao ambokadiny zany ty fireneny ty mila janony zany mila tenenina kosa ninona sotinao atao manaova aloha trano zay mba soangatahako amin'ny filatex manaovanareo trano amina mba azon'ny olona hofaina tena mividy mora indrindra mba afahan'ny olona mpetra zay to manao izy toatra manao logement social ary zareo logement sociaux any ambotry manjaka sy ny de tsy fantatra aloha fa logement lafo daholo ny hitako ary vahiny daholo moa mividy azy matetika moa préfet vina amindrareo no tena maka azy fa tsy hitako hoe inona ny gasy mba hoe mahazo an'izany misy adidy zany zao lehibe ny filatex teto niteraka mariko tsara fanokarana tompoko apatrida ny anarany tsy manana firenena zany teto anao nekeny malagasy ndraisitsika tanandrotsika mo fihavanana ny antsika ndraisitsika tanandro finoandreo ary mbola miteny hoe tsy afaka mifangaro aminareo zay tsy afaka ambady gasy zay na maninona fa tsisy hevitra fa zay minakavy le feritsika zany tsy mampanina tompoko ataovy ary teto izy nanakarembe am'izay no ny tsiro ny tanytsika de tsy voavalonao ve zany hoan'ny mpiray tanindrazana aminao fa de ireo kely blitika eo kady boko de roahanao fotsiny de mena 75 millions de 350 personnes diny 375 millions zay tsy voaray any zay tsy voaray iny ary mbola tsy voaray iny ary lizy de zany zay ny tsy tiako hoe azy everina kosa ny gasy ho biby sanatria tsy le murien gasy fa tena olombelona reo ary na fikarakarana biby ary eto amintsika tafa ohatra mihitsy ary noho ny olombelona satria raisam-pirenena mihitsy mikarakara azy ka zay ny mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe tsy mety zao ara zao no etintsika eto Madagasikara baiko ny vahiny avany de manaiky tsika ho avy ny agoa de za hitadolony gasy atsika mitady agoa inona moa ny agoa ianao ny ararotinao anaty agoa
satria anao be tsy anasa be zao ararotina ary mora main d'œuvre mora kely ary tsisy vola miditra amin'ny tanindrazana mihitsy io satria tsisy abadolona mivoakana miditra netana dia zay ve ny ampifilafilainantsika zay ne ny teny ka mba hoe famoronana asako mivoaka madinika very asa tamin'ny 2009 dia mba miverina ny asany amin'ny agoako io mantsy le famezatsiny foana ny 2009 za miteny fa raha tsy nisy ny fihetsehana teto sahirantsika fa eo le famezatsiny ka tamin'ny teteza mitana tonga an'izao na tonga an'izao satria zao tsika tsy mahay miasa ianao zao nanazava ny brics teo brics ny an'ny firenena anyreny lazaiko ianao fa fond saoudien ny arabo zany efa name 80 millions de dollars izy teo tamin'ny teteza mita izy vonona nampy ary lazaiko ianao fa mifinoana ao silamo tsy mampindram-bola ny silamo tsy makazana-boka tanao zany inona ny tsy asantsika mafy amin'izany sinory eo inona ny tsy asantsika mafy za miteny ianao inona ny teny ilaitsika mafy andreto tandrefan'reto ary zao apetrako mihitsy banque mondiale FMI inona ny ilaitsika azy ka tsy mbola manana solution alternative kosa anie dia tsy maintsy miaraka amin'ireo aloha ny fanjakana koa tsika efa niteny hoe tokony mba sokafana ny adevitra zany hoe hiaraka amin'izy brics zao io misokatra mety misy alternative fa matoa le fanjakantsika mbola tsisy visibilité mazava nge hoe hoay izy dia tsy maintsy eo ihany ny banque mondiale sy io ny mihitsy ny FMI problématsika raha aloha tena angamba reo proseko amin'ny fanjakana mihitsy dia zao inona ny axe de développement ho atao hoaizitsika ty amin'ny telo taona ohatra dia eto hatramin'ny telo taona tokony misy axe tena apetraka aloha ity aloha fa tsy hoe totazimita ny investissement maty eto nisika ary raha mahita izy mifanarahantsika tamin'ny serita sy ny an'ireo dia zao nanao konareo manaiky an'izao ko zay tsy anao an'izao raha vo tonga eto multinational sahirantsika ary zay mihitsy ny tediavin'izay zay ny edivan'izay ary za tsy mijoro amin'izay tsika tia nositsiny madame lalatina ny soran'andriamanitra fa tena natokany eny Afrika tsika ary nefa ny arenan'ny Afrika atao anatin'ny Madagasikara zay ne ny chance tsika goavana be mihitsy nefa tsy haitsika mitrandraka an'izay tsy haitsika jereo anao zao ianao zao ny tantaran'ny lakaka mihaino anao ne za tantaran'ny lakaka ianao dia zao ny lazaiko ianao raha ilakaka io fotsiny mba nasiana banky ray tao afaka nikirakiry zany ny vola liodina tao tsy maty an'io tanàna io zao izy mbola manjako Sri Lanka ny mbola feno ao nanakaiky laka mbola feno izy zay ny lazaiko ianao hoe tsika zany any Sri Lanka on zao manao trano fotsiny dralahy rehetra tatiry iny ao Dubai amin'ny volamena tsika building mihitsy natsangany dralahy teny noho ny arenatsika noho ny arena teny ny fanjakana Dubai ndresaka tampo mihitsy ny conseil spécial ny sheik atao Abu Dhabi tonga teto ao Madagasikara izy zay ozy menatra zay indreo zo malahelo aminareo zay ny ozy tsy tia andreo olona tonga reo fa nareo ozy izy ve mba nysezira ny fanjakanay fa izy daholo no mitondra volamena any hitane zany izy fidira volamena ao fa tsy manontany nareo izy teny moa ny tena tsisy samy teny tsisy samaniny any eneny olona ny ty satria ohatra misy fandraindray daholo keo ny rehetra ary zay ny tena lozo fampitana daholo eny zay ny tena lozo ty bois de rose ty efa fantatra daholo reto fa nga misy mihetsika bois de rose efa nanontaniana mihitsy hoe aleo avoaka terena zao manque de financement antsika re frame sy ny rehetrarehetra io afaka ataotsika madama afaka ataotsika somba tsara fa gaga mihitsy hoe maninona mody fanina zao 4000 tonnes indray zao voatratra indray tao Zanzibar bois de rose indray 4000 tonnes dia eritreretinao zany rehetrarehetra zany otriny zany raha zany eny tena hoe matotra sy tena tehanao ny fanjakana malagasy nasaiko anao fa be deabe eny tratra amin'izany raha vao atao ankety io ne tsisy tsy mifakalala eto amin'ity firenentsika ka zay mihitsy ny ohatrany hoe le finiavana anao le enquête mihitsy any eny tsy hita mazava satria raha le anarana mivoaka ombenombeny eny arange sasany any anatin'ny antenimieram-pirenena no mitsotsotra ohatran'izany ka lasa mikabary mihitsy ary ny sasany amin'ny antenimierako manazava indray izy ndray mamelesona anao ary miaro hoe zao tonga fanaovana le bois de rose izy mamelesona indray zao ka zay ny lazaiko hoe tena ka mivadika mihitsy le tany aman-danitra amin'ny resaka bois de rose io fa misy problème zay manko ny tiako antaninana hoe inona ary zany no atao resaka bois de rose ohatra resaka trafika izy karaha inona ary no atao satria
mirisa miodina eto foana mijaly foana ihany le vahoaka tsy mety ihany ny zava-misy lasa ihany ny bois de rose zany teneninao zany mbola misy 4000 taona tratrandray fa tsika eto ihany ohatrany tsisy vahaolana raisiny ka satria zao tsy maintsy mandray andraiky tsy isika vahoaka zay mihitsy ny any teneniko raha tsy mijoro antsika tsy matahotra de raha voameno an'izay de ohatrany hoe io Alain Ramaroson mitarika olona hidina an-dalambe ho sahirana eo ianao tsy mitarika olona fa zao aka zao kosa na hoe révoltena ohatrany zany zao kosa ny any afatro tadidinao ngamba na fiera rosana ali le karana tratra daolona volamena na inona tao trano adiny efatra izy tao tsy efa de mivoaka tao mibro taleto any izy de mivoaka satria hoe ray aman-dreny be iny hoe zao amin'ny fivavahana sy ny rehetra ka androany mba miteny madame Lalatina za koa ny ma ray aman-dreny be efa ray aman-dreny be mihitsy azo amin'ny tolona voalazy pasteur Andriamanjanto ngamba zany faharoa zao de mba miteny koa zany mba inoy am'izay zany le ray aman-dreny be ary tsisy tsony fa hitanao zay le fandrahoana no samborona sy ny rehetra zay olona tary ary tratra nanao ratsy fa zany hoe tsy ny ratsiny de avoka foasoan'ity fireneny ity mba hiarydioka ny tsirony tanytsikitsika fa tsy hoe ny sasany fotsiny mijogoka any ambadika any vienao ato mitovy ihany ny kahanao sarotra tena za tena miaika maro be le gasy madame Lalatina tena maro tena diso maro be tena miaika aho tena miposatroka mihitsy fa tena mafy nareo malagasy mafy tsika ty fa za tena miteny anao hoe raha mijoro tsika za tsy miteny andao lahatra na iny mijoro maneho feo fa lazako anao fa sahirana zay manakana an'izany sahirana zay ny tiako eo zay ny teneniko eto hoe andao tsika hijoro miantso nefa n'izao zao efa ny mpanao gazety zao efa hoe andraisana fepetra sy ny sisy efa mandeha foana zany resaka zany zany hoe iteny le vahoaka ianao mitenena maneho iny hevitra kanefa ny fanjakana tsy mahazaka an'izay vahoaka miteny tsy mahazaka atsikera tsy ny sisy zay efa mandeha foana ny resaka hoe andraisana fepetra ohatran'izao reheko mihitsy le izy ka zay ny tiako tenenina izao tsy miforoporonina le hoe fiovana ka rehefa tsy mataty an'izay kosa mialatsiny za kosa mialatsiny fa enao no teamoaka an'izany tsisy namanao tambasina n'inona mitenena fa ianao ny teny anova ka rehefa soary ty fanovany zao ny fanontaniana tamin'ny propagande hoe te iova ve ianao fanontaniana mihitsy iny tena natao iny nalaza be iny ka zay ny tiako tenenina ianao aloha raisiny any ndraiky zao ne tena no avitsika ty efa tsisy tsiponina tsony ny malagasy zao hitanao zao ny resaka mpivarotra misy radio raha vavinareo mamely amafiny izy mpanakorotana mialatsiny madame Lalatina zany zarako ilaminy fantatro ka mpivarotra io tao mpivoanina analakely any niteraka pharmacie du centre analakely tao anyteraka zany hoe fanerasera tamin'ireo mpivarotra fotsiny nataoko any sy mpivarokena ahoana ny tsy afatarako ny fiainany ahoana moa ny ikeko hoe roahana fotsiny le mpivarotra crise eny mahatonga an'io e crise économique tsika zao mako Addis Abeba feno mpivarotra hitanao zany madame Lalatina feno mpivarotra feno iny satria ny crise mahatonga an'izay fa tsy hoe le olona ny te hivarotra fa tsisy tsony ny atao tsy mitady lalana izy oziny any mandreraka anao miresaka aminy mandamina zao enao tsy mahita toerana metrahana azy ary azafady tsy hoe toerana fotsiny hoe arinariam-panariam-pako ary anao de any anao mivarotra mila mba mitondra mody eny ry olona reo fantatro kama fa ny olona apetrako ary ambadiky ny tsena rizy izy ny olona ho avy ihany mpangary posy mandraka ninona manjaka ho aiza kosa izy hiditra lavitra any mitondra vola kely niny avy miasa tsy hiditra any izy normal le te andalana ity izy misafidy hoe izy no vidiko ny entany eo ka zay na zay ko hoe matoa miaro an'ireo olonareo hitako hoe mio solution nareo ne fitondrany mio ny vahaolany hoe ato ary mahazo koa anao tombony mahazo matoa mivarotra le olona tsy manana izy ary tsy maintsy mamelona va de manjanaka izy mody eny an-trano izy andro fotsy mafy ene zany mandro fotsy zany fa any mihitsy ny tiako ataon'le fitondrana azo saina hoe mameritrereto anao ray minitra ianao mamoa frizidera mamoa zao mijery tele fa eritrereto reo olona hoe mody eo izy tena hoaizany akizy hianatra rahabitso tsy mame tsy ampidirina manao examen ony le zaza raha tsy aloha ny ekolazy zany ene misy daoly ary tena zavatra tena mifindra amin'ny zavatra hafa ty tsy nany akeko an'izao madame Lalatina de zao tamin'ny enina ambiroapolo jiony azafady madame Lalatina anatika fety ny fahaleovan-tena pirenena ny Madagasikara ho alovola kose tena mialatsiny madame Lalatina no
zany tena korokoro farany avolenta ary tena manimba fiandriana voninahitry ny firenena mihitsy zany hoe alovola le alovola le alovola ny olona sena manatrika any azavady fetim-pirenena tena korokorona zany ary korokoro faratapony zany tsisy mihoatra n'izany tsony ny korokoro ka normal kosa zany satria matahotra tsy ahazo olona ny fitondram-panjakana miatrika ianao misy zahatra tsy nety zany mataonao tsy tonga ny olona anao no miatrika an'izany lazana atao tsony ny matso afaka ny tapahanao ny hoe tsesefitra fa aloana mpianatra fotsiny milahatra na tsy fantatra hoe zahatra fa natao fa mialatsiny fa vidiana ve le olona ho avy eo tsisy nefa eto ankety korokoro zao tena divana mihitsy tena mihoatra iny madama tena mihoatra ary tena za kosa tena tsy afaka andefitra amin'ireny hoe mbola andefitra any de tsy maninona fa avy aloha izy hiasy kosa raha misy ny tokony entina hoe ahoanao kosa mifandehany ty ahoandreny korokoro be ataonareo eritreto hatramin'ny any amin'ny talentsikoly na méchantage hoe tsy mena convocation ny examen nareo tsy tonga any ahoana ino moa ray aman-dren'ny mpianatra mihitsy ny taraina tamiko hoe tena zany tompoko mahazo ny zanakay de eritrereto hoe tonga trany ve ho tonga trany satria no tiano feno mamasina kosa tsy haiko hoe izy any tompona andraikitra amin'ireny fa reny tokony tonga de miala za kosa tena nitsotra sy mazava mihitsy satria kanefany zay zao fomba fijerinao fa rehefa nanontaniana ny mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika to zay afa-po zay fa tena fahombiazana iny zavatra iny ka zay foana le lazaiko anao lasa miverina tamin'ny taonjato ela be indray tsika ty tanao efa nieritreretretsika ny elantsika zany rehetrarehetra zany fa zao tsika zao verina tamin'ny fotoan'andro mbola nisy bloky anankiroa teto amin'ny firenena de eo teto am'izao tontolo zao moa de ohatran'izay azay no mahatonga tena madame Lalatine non tsy afaka ary isorako moa ny namako na CST taloha ndia Cyril Samzavy ny anankiray Ngafleuro moa amin'ny tamami reny zany mba mitsangana hitanao zao nanao reny zao tianina indray anatitra briky teo katim-bahoaka voninkazo mahatratra no mba nataonay sotoavina malagasy hoe namana ny voina aloatongeo ko atsanga le olona izareo le briky any ane le problème satria le tany ny olana tokony mifaneraserana mifanjakana nareo ahoana marina moa zany raha tena hoe tena mba zay manko n'izany olana hoe anaovanareo populisme le izy zany mody anateranareo kely briky le olona kanefa efa fantatra efa tsisy tany anangana tsy manina tsy any amin'ny fanjakana meo tany reo olo reo de omenareo briky izy manankana rehefa avy eo nanaovako an'io ka zay mihitsy pression nane amin'ny fanjakana amin'io ray aloha famerenana mihitsy tanao amindresaka réconciliation nationale tikio fihavanam-pirenena za tena mitsotra aminao za tsy mieritreritra ny fihavanam-pirenena nisy 5 rahalahy 4 moa izy na 5 za tsy mieritreritra any reo ray aman-dreny mpanao politika haindreo any fanaraka rehefa te fanaraka izy fa ny any tiako atao fihavanam-pirenena zay ny atsokany hoe aizany ray aman-dreny be ara-drazany malagasy ny fefika io mafivavahana le sotoavina malagasy misy tompony averena amin'ny fiarahamonitsika matytsika malagasy raha zao samy mandeha samy tady zao nataotsika menakavy matytsika zay le mila fivondronana tapoko tanao izy pas io tokony vondrona miara mitaky tsisy hoe anao fireke-vitratsy natsy non andao takitsika efa antaranatsika tsy misafidy io nizy anizy ohatr'izay ny tiako hoe iverina zay le réconciliation nationale ny tokony atao hoe andao averina aloha le sotoavitsika menakavy io atsimy io tsy vita mibasy an'io madame Lalatine zaho afoloany commission natao amin'ny any na défense sécurité tsy vaolana mitondra basy ohatran'io gasy any ano vononao tsy izy akory fa malagasy ohatranao zay ny na contrat inona nangalana ny fitaovam-piadiana any Israel amono gasy ampy neto ny fitaovam-piadiana amin'ny maramily tsisy hoe tsy ampy fa resaka fihavana an'io io ny votoatany resaka rehetra io andripaka ny mahafatsy ny bara sy ny anina any ianao zay zany ny tena eritreretina za miteny anao fa raha zao ny toy itsika atopokony efa raha ny resaka io fantaniko faraparany ty Andriamatoa Alain Ramaroson aloha de mivantana mihitsy zany le fantaniko hoe ho an'ny olona ianao manko zany zao manohitra n'le fanjakana ny olona manohitra ny fanjakana ny fanjakana io zany de le olona tsy de mazoto loatra zany satria lasa niaraka ny asa akaiky zany tamin'ny Rajaonarimampianina Marc Ravalomanana ka nareo zao adversaire Marc Ravalomanana matahotra azy ody matahotra azy sao de ho tafaverina de lasa manohitra ho azy ny Rajaonarimampianina satria matahotra ny Marc Ravalomanana
fahavalumanana ahoana zany ny hevitra ino position anao mikasika ny fiorena marika ravamana no manko to miteny hoe réconciliation za efa niteny za zany efa miteny tsy de ilaiko loatra ny réconciliation izy ireo zany tondra teto fa za efa namaly eny zany tsisy olana amiko mihitsy izy iveriny aloha ifakahiteto tsisy olana amiko mihitsy zany tsisy fatahorana azy na ina aloha ifakahitetoko samy malagasy nosoranareo ho ataony voalohany ndra tafaverina izy foana manko le fitenenana vola ifakahity zany fa sarotra zany enao ny eto samy eto amin'ny taniny tenany eny teny izy ny ifampatahotra zany tenitsika malagasy samy mba nosorandreniny menaka eny tsika menakavy fa tsy ny ahy tena tsy hitako mihitsy tsy atahorana any zany tsy hitako fa tena avelo hiditra rehefa zay fa zao izy ve te hiditra sa tsy any mipetraka amin'ny fanontaniana te odonesco mbola ny tena zay sy tamin'ny be deabe fa niaka tany jerena raha za zao efa nytena izy hoe hatramin'izay izy inona tsy niditra to de miditra ka tsy avelanareo niditra kosa izy tamin'ny transition ko miditrako izy ny aninona zio izy ary ny aninona zio fa misy atahorana eny eny ambadika eny so dia tsika gasy mantsy so dia amintsika zay sitranyay atsika koa zay teny zay tanao ka zay ny mahatonga amin'ny teny anao hoe raha amiko zany personnellement mihitsy tsisy olana ary io resaka boko mantsy amin'ny tako azy kely madame lalatina de zao za efa nyteny hoe raha ohatrany filateky sao amina miliara ny laniny eo de tsy vitany ve nohatra manao trano firy zao nalay ny tany rehetra manao trano izy io apetrany de mandefa ny lolo izy de mame onitra izy aveo tsisy antony zany 350 personnes nereo tsy vitanao ary manodidinao saripoditsy ndray ampijaliany daolony manodidina eo ka zao manko zany ohatrany hoe manao avocat du diable la zany de manao hoe eny are tsy maninona mety afaka manao an'izay raha za zany teo amin'ny toerana filatexa zao de zay nataoko eny tsy mampanina fa afaka manao an'izay fa mba miandro koa izahay amin'ny maha investisseur any mba mila sécurité mba mandraisandraikitra koa le fanjakana zay zany zao nataoko raha za zany eo amin'ny filatexa de hoe eny are andao ara satria manko ny problème kosa tamin'io zany de tonga de ozany fanjakana tsisy idirana fa privé samy privé io mialandraikitra zany le fanjakana ko na de teanao an'izay ara le filatexa zany mety hoe ako le fanjakana raha tsy mba miaccompagner ao anatin'le ina fotsiny zany le investissement fanarahana de raha za toamitoran'ny fanjakana de zay mihitsy raisiko ny teninao raha za mihitsy amitoran'ny fanjakana de zao andoary ara atao le izy de miara midignitsika de tonga de dans la dignité ampamendrehana ny menandreo olonreo ny dravany zay ny le izy ary tsy vitandreo akadiboko reo fa ny manodidina atraty andrefanambozanary mbola filatexa daoly ary reo rehetrarehetra zao zany tsy maintsy tena dini zao ny elazaiko anao hoe tsisy investisseur eto sa anitsanitsaka raha mifanjakana mijoro ianao ve sa zao fotsiny lazaiko izy zao hoe consul ny Pakistan gaga aloha satria karany izy zany Pakistan zany tena tsy tia karany ady tena adina tantara mihitsy izy menakavy reo de zao no mahavarina hoe tsy any Pakistan ianao madame lalatina to manamboly tsika de anao tsika investissement androka vahoako maherisetra ny vahoako poka aloha ny tomobile ao ianao aloha maty miaraka amin'ny vady aman-janako zay le izy zany hoe atimitsika tsika tena tsika tsy zany fa tena ka azararotina le fahatsorana ary fitondrana koa tokony mandray fepetra hoe mampiseho anao fa miaro an'le vahoaka marina fa mitsinjona investisseur ianao fa miaro an'le vahoaka ianao ary am'izay fotoana zay lazaiko ianao fa mety io fa tsisy miaro zay lazaiko ianao hoe tany firy azo eto Madagasikara reo ny mila enquête ary isorako niara olodinina député izy on sa nanangana commission d'enquête ary tena miezaka izy aranampy azy zay raha zay kosa ary eto moa tsara petrako aminao satria hoe am'le mpanohitra am'le fanoerana miresaka be moa am'le hoe filoha mpanohitra io de zao zany tiako apataina hoe zay zany nanapaka raha zay miaraka amin'ny Assemblée Cyril njafy le président tamamia nanapaka mihitsy zay hoe raha ohatra lany filoha mpanohitra aza aloha tena miteny an'izay ary manamafy an'izay mihitsy zay tsy hiditra amin'ny antenimieram-pirenena zany ato inona moa nidiranao madama efa io ny zavatra mitrango amin'ny antenimieram-pirenena de lasa ndray anao anamafy toeranao satria hoe vice président non rafitra ny dediavinay mazavatra rafitra mpanohitra sy ifandimpiasana ohatrany senita ohatrany rafitra mihitsy zany petraka de am'izay fotoana zay ivelany ny an'ny vitrana fa raha milatsakony ianao
tantara mivoaka andray an'izao million andray an'izao de mahazo mpiatra tsy mety manana kabinet manana kabinetra manan'iny de tsy mety io koa zany rehako tamin'ny ngia premier ministre hoe ny hôpitaly mahitsony zany idina ngia premier ministre za tena zay ne le olona tsy mipetraka eto madame Lalatine mandreraka ne miresaka amin'ny olona tsy mipetraka eto Madagasikara ny hôpitaly mahitsy olona zay kanao aza malalan'izany firy ny olona nalefako tany momba ny tapaka lalandra fa tena vitandreo ilaina ne ny sarobidy zaminoza fiteny zany ny vidiny ny fitsaboana ao amin'ny hôpitaly mahitsy mora be noho ny hôpitaly rehetra zay mba andeana amin'ny olona de oravainao koa oravainao ndray koa satria anao te hanao klinika tompoko zay ne lazika anao hoe gaga hoe fa inony ty fitondrany ty makaizy ahoana moa anao tsotaitra zao ne raha toa nanao politika ny tena de aloha mianatra an'le hoe principe républicain voalohany tsy ataotao fahatany iny hoe république Madagasikara io misy zavatra fepetra io arahanao raha zany tsy isy dikany io raha hoe république bananiera io ny farany ka zany rehetra zany ao anatiny mivoaka zao ny filoha mivoaka tany ivelany nandeha ny ary fenitra rehetra ny voahany ofisialy ny voahany namoaka ny radio Vatican privé le fitsidiana tany ary 10 minitra nandraisana azy satria izy nangataka fionana de miveriny ianao de miteny ray hoe ny volako natonga an'io nandehanako tany voaka eto ianao ary fenitra ny ajaina raha privé no tokony tonga de nandeha moramora de lasa zany privé zany ao anatin'ny principe républicain zany tsy azo dinganinao zany fa raha vao nanao an'iny ianao de ofisialy zany nandrehananao teo hitanao ohatr'izany tompoko veriny ianao eto tanindrazana manana didy ianao tatitra mivahoaka ny dianao rehetra hitanao ny teninga Sarkozy farany tonga maranenonao de juge un chef d'état ozy ça a peu de droits mais ça a beaucoup de devoirs zany hoe vitsy ozy kely ozy ny zoany fa manana didy be de be izy zay ny adina ny chef d'état zay ny lazako ianao hoe azafady verina ny ampianarana ve loha de zay vianatra ny hoe zao ny principe républicain fa tonga de hoentina fotsiny le firenena nefa mandika daholo an'le zavatra atao hitanao mandeha kokalanina mihitsy mo farany sady mamaraparantsika mandosy any tapitra fotoana hitanao fanatotorana tany teto Tananarivo ndresahako reny zao nasarotiny tamin'zaza izy de misy mahazo autorisation tapaka manototra remblé io manototra tany sasany amin'ny alina 12 alina ary akoron-drano ohatr'izany nataon'ireo filatex zao ery za tratrako mihitsy efa nandeha mihitsy inony ty aizany alalany ty petraka amiko amitsita amin'ny alina ny andeha ndare asorona amin'ny plaky zany fe zany kaporaraka zany eny madame Lalatina ny tsy azo ekeny zay ny tsy azo ekeny ary zay ny tsy maintsy zorona ozy ianao moa hoe mety taitra indray ny fitondrana no mba ray mandreny be koa zay mijoro soan'ny ty fireneny ty ny de diavina matonotondratolona hatram'izay azafady io sao tsy hoetinao nanina indray ty fireneny ty verindalana indray azafady io sao tsy mety zany firy ny namozanainy ateto noho ny zany de iverindalana indray ve aleoko sakamba manjara amin'ny Madagasikara zao mba hahita kosa ny tsirony taniny zay ihany eny de diavina eto hoe mba hoaka zay ary hitanao moa amin'ny sabotsy moa zay iverina enkady mba hoaka ho avy eny zay ary tsy maintsy ame tanana zay mindrolo tan ka tsy mifanjakana tena mandray atanana no avin'rolo reo ary ny filateksa mieritritra hoe malagasy zao fa tsy ragidro zay lizy eny ary sodra betsaka anao nitondra n'izay resaka izay teto amin'ny onjam-peon'ny Free FM tamin'ity atoandro ty sorako anao mihitsy madame Lalatina nandraika de ho amin'ny manaraka angamitsika de lozana moa ny rehetra eny ary de mankasitraka n'Andriamatoa Alain Ramaroson nitondra n'izay resaka izay tato amin'ny onjam-peon'ny Free FM tamin'ny tsy maraina ity dia misaotra azy any vahiny tato anatin'ny fandarana